volana mamerina ny fiarabianantsika rehetra indray tafaraka indray amin'ity fotoanan'ny gasy mahay mamaky. Tsy le fitarihan'ny fanahy fotsiny fampianarana eto gasy MMB fa tsy maintsy vakiany io baiboly io, dia vakiana amin'ile famakintsika io, fa vakiana amin'ny teny grika koa io, vakiana amin'ny teny hebreo io, vakiana amin'ny teny frantsay io, dinihana trandrahana lalina io, zay vao zaraina amintsika. Zay zany le fandehany, dia zay mahatonga hoe aleo ataontsika indray mandeha isam-bolana le izy. Dia faharoa koa, araka le fanarana desana foana hoe 0 ariary sans engagement, dia tsy manala antsika amin'ny fiangonana na ny fikambanantsika ny gasy MMB, fa manampy antsika amin'ireny ary. Dia amin'izay zany tsika mba manana fotoana andehanana any, dia rehefa sabotsy voalohany amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 tsika no miaraka eto. Androany ny fotoanantsika dia amaky ny bokin'ny Romana tsika. Romana toko voalohany ka hatramin'ny toko 5 ihany no vakiantsika, mba hahafahantsika mijery azy lalindalina kokoa, sy hahafahantsika mijery lohahevitra anankiray ao anatin'io. Dia ny tanjona arak'izay foana dia hoe hainao ny azonao hoe ay ve ohatr'izany ny resahan'io bokin'ny Romana io. Fantatro tsara fa ny tena tian'ny olona rehefa mamaky ny bokin'ny Romana dia manomboka amin'ny toko 12. Iny zany tena hoe zao manaova an'izao fakatiava sy ny rehetrarehetra dia tian'ny olona. Kanefany tsy vitanao manantanteraka ny 12, 13, 14, 15, 16 raha tsy hainao aloha ny toko voalohany, faharoa, fahatelo, fahefatra ka hatramin'ny toko 19. Somary mavesabesatra manomboka eo amin'ny toko 9 izy, fa 7 mavesabesatra, fa 9 mahafinaritra be, fa 10, 19 amin'izay dia taolana be. Miady amin'Andriamanitra foana ny kristiana rehefa mamaky an'io ka azony. Fa raha tsy azony indray le izy, dia ohatran'ny tsy namaky ihany. Dia ajantsika aloha iny tapany mavesabesatra iny, fa ny fiandohan'ny bokin'ny Romana no hojerentsika androany. Alohan'ny hanombohantsika azy dia daholo hojerentsika inona mahazava-dehibe an'ity bokin'ny Romana ity. Inona mahazava-dehibe an'ity epistily ity. Teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao dia nisy fiantraikany foana. Ny ainga tamin'ity epistily ity foana ny nanovan'izao tontolo izao. Ny voalohany indrindra dia ny ray ny fiangonana izay nantsoina hoe Saint Augustin. Io ray ny fiangonana io tamin'ny taona 700 izy niteraka, dia tany amin'ny taona 700 tany ho any izy no maty. Na ny katolika na ny protestanta dia samy misintona ny Augustin hoe tena io ny rainay, io ny nahatoy izao anay, io tena nitrandraka be mihitsy nandrafitra ny katolika. Dia ozy koa ny protestant hoe avy amin'ny zavatra nisoratan'ny Augustin, ny zavatra nampianarin'ny Augustin no mahatonga ny nampisy ny protestantisme. Dia ny zavatra tranga tamin'ny Augustin io dia ohatr'izao, izy io azo atao hoe bandy, na ataoko mihitsy hoe jilamboto. Zay ny fiainan'izy io. Fa dia avy eo izy nandeha tamina fivavahana isan-karazany, anisan'izany manikeisma. Fa tamin'ny fotoana anankiray izy dia nanomboka nametra-panontaniana tamin'ny tenany. Petraka teo an-jaridainany izy dia nare feo ohatr'izao hoe tole lege. Teny latinina zany, tole lege, pran eli amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy izy hoe raisoka vakio. Lasa zay ny teny fanevan'ny fikambanana mampely baiboly, raisoka vakio. Dia nitsangana izy, rehefa nare an'izay teny zay izy dia nitsangana izy, dia lasa izy naka baiboly, dia namaky baiboly. Dia ny zavatra ny vakiany tao anaty baiboly dia ny Romana toko 17, andininy 17 sy 14 ndao jerentsika kely. Romana toko 17, le micro nge misy micro anankiray. Romana toko 17, andininy 17 sy 14 dia eritrereto hoe raha bandy, jilamboto, mpanenjika sipa, sy mpanao ny rehetrarehetra, dia toa dia ity ny teny voarainy voavakin'ny voaloha tao anaty baiboly rehefa nare izy hoe raisoka vakio.
aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangazangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miay amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. Zay. Aoka tsika hitondra tena tsara fa tsy amin'reto zavatra tena le zavatra fanaony Augustin daholo mihitsy no tonga dia hitany tao anatin'ny bokin'ny Romana dia niova. Niova Augustin dia rehefa niova izy tsy hoe niova fotsiny lasa kristiana fa tonga dia nanova ny tantaran'ny fiangonana mihitsiny satria izy nandrafitra ny katolika ho araka lazaiko teo dia izy koa mbola nandrafitra ny protestant. Faharoa, anisan'ny mazava-dehibe any bokin'ny Romana taty aoriana indray tamin'ny taonjato faha 910 dia ohatr'izay ihany nitranga tamin'ity lehilahy anankiray antsoina hoe Martin Luther. Zay napisy ny fiangonana protestanta zany, izay réformateur teraka tamin'io izy dia maty tamin'io fotoana io. Martin Luther indray dia olona faran'izay natahotra an'Andriamanitra, tsy le matahotra manaja ohatran'ny antsika fa azy tena atahorany tena miovitrovotra mihitsy izy, mangovotra mihitsy izy matahotra an'Andriamanitra. Niditra tany monastera izy nanao moanina mba hitsoahana ny fahadeziran'Andriamanitra io fa tena tsy nety afaka mihitsy izay tahotra an'Andriamanitra zay tao amin'ny Luther hoe finoan'Andriamanitra izy satria tsy mendrika, satria ratsy. Fa tamin'ny fotoana anankiray izy rehefa ampianatra izy dia namaky ny bokin'ny Romana, namaky ny toko voalohany, andininy voalohany, andininy faharoa, fahatelo, fahaefatra ambin'ny folo, fahadimy ambin'ny folo, tonga teo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo izy. Ohatr'izao izy fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjeny izay mino zany amin'ny jiosy aloha vao amin'ny jentilisa koa, fa amin'izany ny anehoana ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana mba fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana mba izay marina amin'ny finoana no ho velona. Io Romana toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo io dia nivadika ambony ambany ny fiainan'ny Luther. Lay natahotra an'Andriamanitra hoe inona ny ataoko ahatonga namarina eo anatrehan'Andriamanitra, nanao ny nakany monastera, ny fahadiana, nampijaly tena sy ny rehetrarehetra vavaka be. Fa rehefa namaky ny Romana toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo izy dia niova ny fiainana. Lasa namany Andriamanitra, lasa dadany moa Andriamanitra raha ny tena izy, dia hitantsika amin'izay ny zavatra nataony. Niova ny tantaran'izao tontolo izao, tsy ny tantaran'ny Luther rery niova fa ny tantaran'izao tontolo izao. Talohan'io tsy nisy fiangonana fa tsy fiangonana katolika, fa i Luther nasana nohatra ny fiangonana katolika noho ny fahazahoany ny Romana toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo hoe tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino zany. Amin'izany no anehoana ny fahamarinan'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana. Dia hozy izy Luther hoe mino fotsiny elako daholo le ezaka rehetrarehetra nampanaovany fiangonana reny fa mino dia marina eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa nandeha ny taona dia nanomboka lasa fiangonan-drazana ny fiangonan'ny Luther, ny Lutheranina zany sy ny fiangonan'ny Calvin réformé, dia lasa fahazarana fotsiny no nitranga. Fa tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo indray dia nisy lehilahy anankiray antsoina hoe John Wesley. John Wesley teraka tamin'ny taona 710 rehefa namaky ny fampidirana ny bokin'ny Romana nataon'ny Luther dia niova koa ny fiainany. Niova koa ny fiainan'ny John Wesley ary tsy ny fiainany rery fa ny fiainany fivavahana satria teo ny napisy ny revay ary teo ny andohan'ny antsoina hoe fiangonana evangelika noho i John Wesley. Fampidirana ny bokin'ny Luther fotsiny vakiny dia nanova ny fiainany. Dia tsy fiainany rery zany fa fiainany tantaran'ny fiangonana zao tontolo izao mihitsiny. Androany tsy androany moa zany fa maly ny vavaka ary androany manantena. Fa ny ray amintsika na itsika rehetra koa rehefa nanatrika ny fampianarana bokin'ny Romana tao amin'ny gasy mahay mamaky baiboly dia niova ny fiainany ary tsy fiainany ihany fa fiainan'ny Madagasikara rehetra niova. Amen.
be dia be mitady hanova fiainana Madagasikara fa inona ny ataony? Akombo ny baiboly dia lasa izy mandoalika mivavaka. Efa ela be na rehefa aminanina fa isy fifoazam-panangy ezabe eto Madagasikara. Fa ny olona nandray an'izany faminaniana izany rehetrarehetra dia nanakombona baiboly daholo dia mivavaka. Dia mbola zao ihany tsika. Fa ireo olona nanova ny tantaran'izao tontolo izao ireo nanokatra ny bokin'ny Romana. Dia niasa. Tsy miteny hoe tsy mivavaka izy fa Lutera mihitsy ny tena niteny izany hoe zaho ozy izy Lutera arakaraka ny mabetsaka ny asako no mampivavaka. Izy zany sady mivavaka no miasa tahaka ny nataony Nehemia. Dia manantena fa ohatr'izay tsika. Ozy izy FF Bruce teolojiana anankiray hoe tsy azo lazaina meloa mihitsy izay zavatra mety hitrango eo amin'ny fiainanao rehefa manomboka andinika ny bokin'ny Romana ianao. Tsy azo atsaina fa misy zavatra miova eo amin'ny fiainanao rehefa mandinika ny bokin'ny Romana ianao. Dia tsy le izy rehetra no vakitsika androama ny tapany voalohany fotsiny ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 15 dia antenaiko fahalianantsika ny hamaky ny bokin'ny Romana hoe inona ny oentin'izany ary inona ny entin'izany eo amin'ny fiainako ary inona mety oentin'izany ihany koa eo amin'ny fiainan'ny Madagasikara. Eny mety ho zao tontolo izao mihitsy ary satria hiainga eto io fandehan-javatra io. Zay zany ny mazava-dehibe ny bokin'ny Romana dia manantena fa ho tamana eto tsika hatramin'ny 12. Jery ny fampidirana indray tsika hiditra ao amin'ilay bokin'ny Romana tsika. Satria tsika mianatra mamaky baiboly dia omeko antsika lakile. Ny introduction zany dia fidirana ao anatin'ilay boky. Ohatrany hoe miditra ao an-trano ianao dia tsy maintsy hitanao aloha varavarana ary tsy maintsy hainao aloha mamoha varavarana. Dia izay ilay zavatra ho ataontsika. Ny tanjona ianarantsika ny fampidirana ny bokin'ny Romana dia ahafahantsika mahita ny contexte hoe inona ny tontolo manodidina n'io bokin'ny Romana io. Afaizany azahoana an'izany, misy boky betsaka izao mitantara an'izany. Misy boky betsaka mitantara an'izany fa dia ny fampidirana ihany koa alohan'izay dia ahafahantsika mahita hoe inona ny antony nanoratana an'io fa maninona io boky io no misy ao anaty baiboly. Zay zany no tanjona ilaintsika amin'ilay fampidirana ny bokin'ny Romana. Mila fantatsika, mila fantatrao fa tsy ho anao aloha no nanoratana ny bokin'ny Romana. Aloha, le teny aloha io tsy tena haitsika gasy loatra. Zany hoe misy aloha dia avy eo mintsay vao misy ny tena izy. Raha nanoratra an'io zany Paoly ozintsika Paoly nanoratra azy dia tsy nieritreritra mihitsy izy hoe misy faly any amin'ny taona 724 hamaky an'ity ka ataoko mamay mihitsy ny faly iny. Tsy nieritreritra an'izany izy. Fa nisy olona nieritreretiny tao anoratana. Fa matenin'Andriamanitra azy dia mbola misy fiantraikany hatraty amintsika amin'izao fotoana izao. Zay ny ilaintsika ny fampidirana ny bokin'ny Romana. Tsy ho anao aloha ny nanoratana azy. Raha tea fantatra ny ahita ny fampidirana ianao dia tsotra. Mila vakianao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany bokin'ny Romana aloha. Toko voalohany ka hatramin'ny toko 9. Zay aloha tsy maintsy ataonao voalohany raha tea ahita ny fampidirana ianao hoe ohatrany ahoana mombamomba azy io. Vita zay dia mila vakianao koa ny boky mifanaraka aminy. Ny ao amin'ny asan'ny apôstôly mila vakianao tsara ahitanao hoe taiza hoaiza moa zany zao no nanoratana an'ity. Inona moa zany ny zavatra nitranga tamin'izany na tonga ny mpanoratra nanoratra an'ity zavatra ity. Ny asan'ny apôstôly milaza an'izany. Fa ny bokin'ny Romana sy ny bokin'ny Galatiana koa tena mitovitovy, mifanakaiky kely mihitsiny dia ilaina koa mamaky ny bokin'ny Galatiana ahafahantsika mahita hoe ohatrany ahoana ny fandehan'ity boky ity. Ankoatr'izay dia mila mamaky ny boky tamin'ny taonjato voalohantsika. Atao hoe tany amin'ny antikité. Mila vakitsika tsara reny ahitantsika hoe inona ny zavatra misy tamin'izany. Tamin'izany dia ny Romana no empire, fanjakana lehibe, dia zanatany daholo ny firenena rehetra izay fantatra tamin'izany fotoana izany. Dia ohatrany ahoana ny fiainan'ny olona. Zay zany ny boky tamin'ireny mila fantatra ireny. Dia rehefa vita zay vao mamaky, mila mamaky ny boky livre d'introduction, le boky fampidirana ireny zany na ny commentaire ireny izay mitantara an'ireo zavatra ireo ihany koa dia manampy antsika ireny rehetrarehetra ireny. Dia ny farany
mila mamaky ny testamenta taloha ray manontolo, dia mila mamaky ny testamenta vaovao ray manontolo, dia mila mamaky ny baiboly ray manontolo, dia fantatra ao ny bokin'ny Romana. Tsy misaraka mihitsy ny baiboly tompoko, fa mifandray daholo ireo rehetrarehetra ireo. Dia izay ny fandehan'le izy. Ka hiditra aritsika izao, ny fampidirana dia raisitsika ao amin'ny fampidirana ny boky ihany koa, ny Romana toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo, dia efa kitsika izy aloha, dia avy eo tsika miditra amin'ny fandehan'ny tantara rehetrarehetra ny fampidirana, zany hoe iza ny mpanoratra, iza ny nanoratana, inona ny antony nanoratany an'le izy. Dia ato anatiny ato ihany dia efa mahita anazy tsika. Romana toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo ihany tsika dia mahita anazy. Baiboly protestanta fanitsiana fahenina no amakiko azy. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy vao antso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra izay nampilazainy meloa tamin'ny alalan'ny mpaminany tao amin'ny soratra masina. Izany dia ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahy masina amin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay mba hahatonga fankatoavana dia ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny aminareo rehetra, satria efa are manerana zao tontolo izao ny laza amin'ny finoanareo. Fa Andriamanitra izay tompon'ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany ny vavolombeloko, fa tsy mitsahatra matsiaro anareo ka rehefa mivavaka dia tsy tapaka mangataka mba hisy fotoana ahafahako makany aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa raha maniry ahita anareo hanomezako fanomezam-panahy anareo mba hamafiorina anareo. Izany dia mba hiarahako mifampirisika aminareo amin'ny finoana iraisantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy fantatrareo ry rahalahy fa matetika no nikasaka aty aminareo mba hananako izay vokatra aty aminareo koa, toy ny any amin'ny jentilisa sasany, saingy azo tsampina hatramin'izao. Ananany Grika sy ny firenena hafa, ny endry sy ny adalatrosa. Noho izany dia mazoto ny toro filazantsara aminareo izay any Roma koa, fa tsy menatra ny filazantsara satria herin'Andriamanitra ho famonjen'izay rehetra mindro zany, amin'ny jiosy aloha nefa amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany ny anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Io rehetrarehetra io izay makamo antsika matetika mamaky anazy satria ohatrany tsisy lesona ara-panatsoahana zany. Ino moa zany tokony ataoko dia inona tsy tokony ataoko raha ohatra ka mamaky an'io Zay le anarany eto gasy mahay mamaky baiboly foana hoe rehefa mamaky baiboly ianao dia zay ny tsy tokony atao voalohany, zay fanontaniany zay. Satria tsy zay ny resahany voalohany fa misy zavatra hafa tiany ambara ao anatin'io. Dia anatsoatsika zavatra be dia be eo Romana toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo io voalohany. Amin'ny mahafampidirana anazy dia ho jerentsika hoe iza ny mpanoratra. Iza ny mpanoratra ozy izy teo? Paoly. Le andininy voalohany izy miteny izay, ao va iverenantsika vakina ange. Romana toko voalohany andininy voalohany. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Zay, Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy. Eo zany tsika dia afaka manatsoaka hoe ho an'io Paoly io dia Jesosy Kristy ny tompony. Le tompony misy hevitra anankiroa, io ny propriétaireny, any Jesosy Kristy izy, fa tsy any tenany. Ny dika zany tsy izay tiany tenany atao no ataony fa izay tiany Jesosy Kristy atao. Fa faharoa io koa seigneur-any, propriétaire et seigneur. Zany hoe io no maniraka azy, io no baiko azy. Zay zany ty Paoly ty. Paoly voantso, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly. Zay koa ny anankiray faharoa hoe apôstôly koa izy. Ina ny dikany apôstôly? Ny apôstôly tompoko dia tsy ilay degré ambony indrindra amin'ny fivavahana. Hoe misy ny tsipino dia avy eo pino tsotra, dia avy eo dekôna, dia avy eo pastera, dia avy eo révérend, dia avy eo bishop, dia avy eo mpaminany, dia avy eo apôstôly.
Tsy zay akory, fa ny apôstôly dia le vavolombelona nitsangana ny Jesosy Kristy, zany hoe ilay nahita maso an'ilay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ka na tsy anisan'ny 12 ary Paoly dia i Paoly tena nahita ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty eo amin'ny lalan'ny Damaskosy. Fa faharoa, ny apôstôly ihany koa dia le olona izay manana fahefana feno amin'ny fampianarany. Olona manana fahefana feno amin'ny fampianarany, tonga dia fampianarany tenin'Andriamanitra mihitsy zavatra tenenin'ny apôstôly. Ny Efesiana 2:2-20 dia milaza ny apôstôly hoe ny fiangonana ozy izy, izay ny eto alohan'ity, ny fiangonana dia natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Tanareo, ny fototry ny fiangonana zany dia ny apôstôly sy ny mpaminany, ny fampianaran'ireo mahafiangonana ny fiangonana. Fa Jesosy Kristy no fehizoro indrindra. Ohatriny ahoana izay fahefana izay dia ao amin'ny Tesaloniana 1:2-7 koa Paoly dia miresaka azy hoe ohatriny ahoana ny fahefan'ny apôstôly. Tesaloniana 1:2-7 dia manao hoe ary noho izany izay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo, nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo, dia tsy niraisinareo ho tenin'olona fa arak'izay marina dia tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino. Rehefa miteny zany ny apôstôly, rehefa mitory-teny ny apôstôly dia ny zavatra tenenin'ny apôstôly tenin'Andriamanitra mihitsy. Averiny indroa le tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra. Averiko ihany rehefa mamaky baibolitsika, ka misy averiny indroa ao anatina andininy anankiray na andininy vitsivitsy, averiny matetika zava-dehibe zay. Deto izy manindry hoe ny tenin'ny apôstôly tena tenin'Andriamanitra mihitsy. Dia i Paoly zany dia apôstôly, zay le mpanoratra. Andininy 5 izy dia milaza hoe voantso ho apôstôly. Zany hoe noho ny fahasoavana amin'ny apôstôly azy, tsy hoe izy ny mahay indrindra, tsy hoe izy ny tsara indrindra, tsy hoe izy mpivavaka indrindra, fizy ara-panenjika ny fiangonana, fa fahasoavana zany. Fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika, nantsoina ho apôstôly i Paoly. Ny andininy voalohany dia maninona izy natsoina ho apôstôly? Satria natokana izy ampahafantatra ny filazantsara. Zay zany ny antsoina anazy, mba ampahafantatra ny atao hoe filazantsara. Zay ny maha-apôstôly azy, zay ny mission-ny Paoly izay manoratra n'ity boky ity. Ny andininy 5 dia averiny ihany hoe voantso apôstôly noho ny fahasoavana mba hitarika ny olona rehetra ino an'i Kristy. Mitovy ihany ny zavatra lazainy ny andininy 1 sy ny andininy 5 hoe hitory filazantsara izy mba hatonga ny olona rehetra ino an'i Kristy. Zay ny io Paoly io, raha tiantsika no fantatra momba anazy eo amin'ny bokin'ny Romana. Ny andininy 7 dia milaza izy hoe amin'ny fanahany mihitsy ny anompony an'Andriamanitra amin'ny fanambarana ny filazantsara. Vakio kelikely andininy 7 toko voalohany ihany tsika izao. Fa Andriamanitra izay tompon'ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany, no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho, ka mandrakariva raha mivavaka aho. Zay, tompoin'ny fanahiko. Io Andriamanitra io dia tompoin'ny fanahiny Paoly, tena manompo an'io mihitsy izy. Ny andininy 7 sy ny toeny izy dia milaza hoe ananan'ny olona rehetra tsosa, na jiosy na grika na manam-pahaizana na barbariana, dia ananan'ny olona rehetra trosa ozy izy Paoly zany hoe mila mitory amin'ireo olon'ireo zay mihitsy ny antsoina anahy, tsy maintsy mitory amin'ireo, fa rehefa tsy mitory dia ananan'ireo karazan'olona rehetrarehetr'ireo trosa. Dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 17 moa le teo zany rehefa vakitsika io dia miteny izy hoe ny tanjon'ny Paoly dia hikatsaka foana ny ampandrosoana ny fiangonana, ny atonga ny pino, ny atonga ny tsy pino lasa pino, ary ny atonga ny pino ahalalан'Andriamanitra bebe kokoa. Zay zany momba ny Paoly izay nanoratra n'ity bokin'ny Romana ity. Rehefa miteny mpanoratra ihany tsika dia mety ahitinareo any amin'ny toko 9:20 an'ity hoe tertio ty, tertio moa izy amin'ny teny frantsay, ity tertio ty. Satria miteny izy eo amin'ny Romana toko 9:20 any amin'ny farany zany andininy 12 hoe
izao tersio zay nanoratra ty epistily ty dia manao velomanareo ao amin'ny tompo. Dia hoe ianao mety sahirana hoe fa iza marina zany le manoratra i Paoly sa tersio e? Fa i Paoly le hitanareo amin'ny Korintiana le nasiana tsilo ny tenany dia tany amin'ny maso ny tsilo io ny nasiana. Ny olona amin'ny Paoly raha tamin'izao izy nisy zany dia raha tamin'izao Paoly ny tranga dia olona manao solomaso matevina be izy. Zay ny zavatra nitranga tamin'ny Paoly zany, fa tsy mbola nisy solomaso tamin'izany. Dia sahirana izy dia tsy tena mahavita manoratra izy, fa raha manoratra izy dia mibakabaka be ny sorany. Efa hitantsika izay raha nanaraka ny bokin'ny Galatiana nareo fa miteny izany izy hoe za mihitsy manoratra aminareo amin'ity farany ty izy dia jereo ny aratsy ny soratra fa mibakabaka be ilay satria tsy tena mahita tsara. Dia izy zany ny antsoan'ny tersio anoratra, sekretera, fa ny tompon'ny hevitra sy ny tompon'ny teny rehetrarehetra dia i Paoly apôstôly. Ho an'izy indray ny nanoratana azy. Nanoratana azy ny 17. Vakiana kely ny 17 azafady. Ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady vao antsomasina. Zay. Ho an'izay rehetra any Roma. Ny mpino any Roma zany nanoratan'ny Paoly anazy tenentsika hoe mpino izy satria tenen'ny Paoly hoe malala an'Andriamanitra izy ireo. Tian'Andriamanitra le malala, voantso ary masina izy ireo. Dia izay zany kristiana, ho an'ny kristiana zany ny bokin'ny Romana aloha voalohany indrindra, ary mpino mipetraka any Roma, renivohitry ny ampira tamin'izany fotoana izany. Ny 19 dia miteny Paoly hoe fata-daza malaza be ran'ny ampira rehetrarehetra ny finoany reto kristiana tany Roma reto, fa tena mino an Jesosy Kristy tsara ireo kristiana reo. Ny 19 dia milaza Paoly hoe maniry hitanareo fa mbola tsy tonga tany Roma mihitsy hitanareo. Ndika zany tsy Paoly zany nanorina ny fiangonana tany Roma satria izy raha mbola tsy tany mihitsiny. Tsy izy zany nanorina azy. Izy nanorina an'io. Rehefa jerena amin'ny baiboly rehetrarehetra dia tsy voalaza hoe izy azo antoka zany fa tsy apôstôly nanorina ny fiangonana tany Roma. Fa izy rehefa tsy fantatra zany hoe tsy Paoly tsy apôstôly hafa ny nanorina ny fiangonana dia azo antoka fa reo jiosy sy prozelita tamin'ny Pentecote. Tadidinareo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia hamonjy Pentecote ny jiosy sy prozelita rehetra dia niakatra nakany Jerosalema daholo. Kanjo rehefa tonga tany izy dia nahita ny apôstôly latsahan'ny fanahy masina dia nitory tamin'ny apôstôly dia lasa kristianina kory zareo. Teo ry zareo gaga hoe ary ahoana ary noentsika amin'ny fitenitsika avy ny zavatra resahany reto Galiliana reto. Dia tao anatin'ireo olona reto dia reto avy ny karazany raha amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 17 ka hatramin'ny faraka 10 miresaka an'ireo karazan'olona rehetrarehetra ireo. Dia ny 10 vakitsika dia ozy izy hoe misy jiosy proselita ozy izy avy any Frigy sy Pamfily sy Egypta sy tany Liby izay monina tany Kirena ary vahiny avy any Roma reo. Nisy vahiny avy any Roma koa zany tonga tao Jerosalema tamin'io fotoana io na jiosy na proselita. Dia ireo rehefa nitory Paoly i Petera azafady dia nisy 3 tamin'ny zareo no converti. Dia rehefa vita moa Pentecote dia miverina no tany aminy zareo dia azo antoka fa ireo no nanangana ny fiangonana tany Roma zany fa tsy apôstôly akory no nanangana azy. Ny 17 sy ny toyany dia hitantsika fa jentilisany akamaroan'ny olona tao any Roma, Romana zany jentilisany akamaroan'ny mpino tao amin'io fiangonana io. Fa na izany ary misy jiosy vitsivitsy ihany koa. Misy anarana vitsivitsy izay anarana jiosy fantatry Paoly tao. Misy selula 5 tamin'izany moa zany ny fiangonana tsy mbola manao trano be misy tilikambo ohatrany antsika amin'izao fotoana izao fa cellule de maison zay ny antsoina hoe fiangonana. Dia misy cellule de maison anaky 5 fantatry Paoly, tonon'ny Paoly ao anatin'io
amin'ny fiangonana ny Roma io zany. Dia asehoko anareo ny fomba famakina anazy afahantsika mahita hoe rehefa miteny ohatr'izao izy dia selula zay ny tiany rajaina. Any amin'ny Romana toko 4:12 kely tsika. Ny 5 dia miresaka ny Priscilla sy Aquila izy. Veloma ny Priscilla sy Aquila mpiara-miasa amiko amin'ny Kristy Jesosy. Izy mivady dia nanao viveriny ainy hamonjiny aiko. Nefa tsy izay ihany misaotra azy fa ny fiangonana rehetra ny mijentilisa koa. Ary veloma ny fiangonana zay ao an-tranony. Io zany nahitantsika hoe ao an-tranony Priscilla sy Aquila zany dia misy fiangonana. Satria ireo kely tranon'olona fotsiny dia selula zany le izy no ilazantsika azy. Io fiangonana ao an-tranony Priscilla sy Aquila no miangon'ireo. Amin'ny 10 sy 12 amin'ny Romana toko 4:12. Veloma amin'ny apela ilay efa voazatoetra ao amin'ny Kristy. Veloma amin'ny ankohonan'ny Aristobolo. Veloma amin'ny Herodiana havako. Veloma amin'ny ankohonan'ny Narsisy zay ao amin'ny tompo. Amin'ny ankohonan'ny Narsisy. Zany hoe ao an-tranon'ny Narsisy koa zany dia misy fiangonana miangona. Misy mpino miangona. Misy selula anankiray koa zany tao amin'ny Narsisy. 14 sy 15 amin'ny Romana toko 4:12 ihany. Veloma amin'ny Asenkrito, i Filegona, i Hermesy, i Patroba, i Hermas mba amin'ny rahalahy. Veloma amin'ny Filologo sy Julia, i Nereasy ny anabaviny, sy i Olimpa sy ny olona masina rehetra zay ao aminy. Io koa zany. Ao amin'ny Olimpa koa zany dia misy fiangonana. Reo olona masina rehetra ao aminy. Na zany lazaina izy hoe fiangonana ao aminy, na izy lazaina hoe ankohonana, na lazaina hoe olona masina rehetra ao aminy dia selula ihany koa reo. Selula firy zay? 3 zay ny hitantsika. Dia misy 5 izy fa vakio. Ray Paul nanoratra ny taratasy dia nisoratany ho an'ny kristianina tany Roma. Dia hitantsika koa fa ifoibo no nitondra ny taratasy ho any. Karazana facteur zany tamin'izany fotoana zany nitondra an'io taratasy io avy any amin'ny Paul ho any amin'ny ry zareo any Roma. Ny 1 voalohany sy 2 amin'ny Romana toko 4:12 no ahitantsika an'izay. Romana toko 4:12 1 voalohany sy 2 hoe indro foibana vavintsika dia ekona ny fiangonana Tikenkrea. Lazaiko tsara aminareo mba ho raisinareo ao amin'ny tompo izy araka izay mendrika ny olona masina ary mba hampianareo izy amin'izay raharaha ilana ianareo fa izy dia mpiainy maro mba amin'ny tenako ihany koa. Iny ifoibana bavintsika dia konana ny fiangonana ny Krea. Dia hitantsika zany rehefa miteny izy hoe iny dia mazava ho azy fa miaraka amin'iny zany le taratasy le tenenin'ny Paoly. Dia izay no ilazantsika hoe ifoibo io zany no nitondra ny taratasy avy any amin'ny Paoly. Aty Kenkrea tamin'ny Paoly zany, tany Kenkrea zany Paoly tamin'io nandeha nakany Roma le taratasy tamin'izay fotoana izay. Oviana nanoratana n'ity taratasy ity. Dia eo tsika zany mahita fa tsy ho anao aloha voalohany indrindra nanoratana ny bokin'ny Romana. Dia tsy maintsy fantatrao aloha ny zava-nisy tamin'izany zay vao afaka manatsoaka ny zava-misy amin'izao ianao. Oviana nanoratana azy. Dia raha ny hitantsika teo zany dia tao Korinto tamin'ny dian'ny Paoly 3 no nanoratana azy. Inona avy ny antony mahatonga antsika amin'ny tenen'izany? Satria tany Korinto Paoly tamin'ny dian'ny 2 ho an'izay nanatrika sy natadidy efa nanao ny asan'ny apôstôly tsika teto dia nahita ny dian'ny Paoly anankitelo dia nandalo tao Korinto Paoly tamin'ny dian'ny 2 saingy niaraka tamin'ny Aquila sy Priscilla izy tao Korinto. Teo nefa hitantsika raha tadidinareo tamin'ny Romana toko 4:12 teo fa izy manao velomany Aquila sy Priscilla zay manana fiangonana, zay manana cellule de maison any Rome. Arakareo ve ny tantara? Amin'ny Paoly manoratra zany Priscilla sy Aquila any Rome. Fa tamin'ny dian'ny 2 Priscilla sy Aquila tany Korinto niaraka taminy. Zay ny nampinamana azy. Misy tantara ohatrany io anaty Baiboly Mbola verenantsika ny asan'ny apôstôly any aoriana be any afahantsika mahazo azy fa mila hay mihitsy ny boky ny asan'ny apôstôly. Tia ny dian'ny Paoly 2
Asan'ny apôstôly toko 7 dia amin'ny Paoly 2. Taorian'izany dia niala tany Atène Paoly ka nakany Korinto. Io zany. Nahita jiosy ray antsoina hoe Aquila avy any Ponto, vao tonga tany Italia niaraka tamin'ny Priscilla vadiny izy. Claudio mantsy efa nandidiny jiosy rehetra hiala tany Roma, dia nakeo amin'izy mivady i Paoly. Ka satria nitovy raharaha tamin'izy ireo dia nipetraka teo aminy Paoly ka niasa satria mpanao tralonay ny raharahan'izy mivady. Dia lasa niara-niasa tamin'ny Paoly zany fa ny tena fonenany Priscilla sy Aquila sy Priscilla vadiny dia any Roma. Fa ny natonga anazy tany Korinto dia satria nyroahany Claudio izy. Claudio dia empereur Romana. Dia nyroahany Claudio daholo ny jiosy hiala tany Roma. Dia izay ny natonga an'izy mivady niaraka tamin'ny Paoly tany Korinto. Fa rehefa avy eo maty Claudio dia niverina tany Roma indray i Priscilla sy Aquila zany dia any izy amin'ny Paoly manoratra io. Dikan'izay tsy tamidiany tany Korinto nanorata amin'ny Paoly fa tsy tamidiany faharoa fa tamidiany fahatelo. Ny ahafahantsika milaza koa hoe any Korinto i Paoly dia i Gaio sy Erasto. Izay Korintiana. Amin'ny toko 9 andininy 7 izy miresaka an'izy roa lahy reo. Gaio izy ilay toeranay sy ny fiangonana rehetra. Petraka ao amin'ny Gaio zany Paoly amin'izy manoratra io. Araka reo. Zany zavatra rehetra zany ndraindray misy livre d'introduction tantarantsika an'izany fotsiny. Fa tsy hoe mamorona korina hoe mahay be le olona manao an'izany fa mamaky baiboly fotsiny ianao dia hitanao le izy. Manao safe maromaro ianao dia hitanao le izy hoe tato zany le izy dia nakato. Petraka ao amin'ny Gaio zany i Paoly. Gaio ilay toeranay sy ny fiangonana rehetra manao velomanareo. Manao veloma zany Gaio satria ao amin'izy. Erasto indray mpitahiry volam-panjakana eto tanàna sy Croato rahalahy manao velomanareo. Mpitahiry volam-panjakana eto tanàna. Tanàna izy moa no hitehirizan'ny volam-panjakana. Dia zay le lazaiko anareo mamaky ny baiboly ray manontolo rehefa tia azo an'le izy. Ny Korintiana voalohany toko voalohany andininy 410 dia miverina miresaka amin'io Gaio io izy. Ozy izy hoe misaotra an'Andriamanitra fa tsy nisy nataoko batisy ianareo Korintiana zany nyresahany eto. Afa-tsy Krispos Gaio. Anareo. Gaio zany Korintiana. Any Korinto zany Paoly manoratra satria izy mipetraka ao amin'ny Gaio. Timoty 2 toko 4 andininy 20. Erasto izy dia nitoetra tany Korinto. Hitanareo. Any Korinto Erasto. Fa Trofimo nilaozaka tamin'ny leto satria narary izy. Dia hitantsika zany fa Erasto sy Gaio le niresahan'ny Paoly tao amin'ny toko 9 andininy 17 teo dia Korintiana dia tany Korinto zany Paoly nanoratra tamin'io fotoana io. Ary ny farany ny argument farany ilazantsika hoe tany Korinto Paoly nanoratra dia le Kenkrea izay toerana ny angany Foiby izay misy an'i Paoly dia seranantsambony Korinto io Kenkrea io. Romana toko 9 andininy 1 hoe indry Foiby anabavintsika dia koa ny fiangonana aty Kenkrea. Lazaiko tsara aminareo aty. Hitanareo fa na le teny kely ohatry tony ara zany rehefa mamaky baiboly ianao dia mila jerenao reny. Ina ny dikany hoe aty na any na ary na ohatr'izao satria afahantsika mahita foana reny hoe aiza izy zany manoratra dia makaiza dia ohatrany ahoana ny fandehan'ny tantara amin'izay fotoana izay. Dia ny fahatelo zany hoe fa faraparan'ny asa misiona nataon'ny Paoly io dia afaka manatsôkitsika amin'izay hoe tany amin'ny taona 7 tao aorianan'i Jesosy Kristy tany no nanoratan'ny Paoly an'io bokin'ny Romana io. Tanareo, voaka daholo. Afao anaty baiboly daholo ny anatsoahana zany rehetrarehetra zany fa tsy mitady zavatra hafa tsika zany atao hoe mamaky baiboly. Dia zany foana ny averiko amintsika hoe ataovy namana ao io baiboly io. Rehefa ataonao namana io baiboly io dia miresaka aminao. Fa raha io mbola ataonao hoe zavatra masina, tsy azoko tiana raha tsy mivavaka tsara aloha ary tsy azo vakiana raha tsy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy miteny aminao zany io, laza aminao satria masina loatra. Ataovy mitovy aminao io dia miresaka aminao io. Dia eo amin'izay ianao manatsoaka hoe inona avy ary zany ny tsoahanao anatin'izany. Inona amin'izay ny antony nanoratan'ny Paoly.
ataoko aignana amin'izay izy eto ny antony nanoratany satria ho hitantsika eo izy amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 15. Misy antony anaky efatra nanoratany Paoly. Ny antony voalohany mampiresaka fampianarana dia manomana ny fahatongavany any Roma izy. Averiny foana io hoe maniry ho any aminareo any Roma. Raha tena marina ho any Espagne fa handalo aminareo any Roma. Dia alohany handalovako aminareo any Roma dia manoratra aminareo aloha. Manoratra aminareo. Ao nefa kikely ilay toko voalohany 9:10 ihany. Fa averiny eo amin'ny 5:10 fa tsy vakitsika intsony iny. Fa maniry ahitanareo aho, hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampaherezina ianareo. Zay. Maniry ahitanareo te ho any aminareo efa imbetsaka ny kasa ho any fa azo tsapona foana hatramin'izao. Zay nio antony nandro aty aloha aty mbola misy. Lasa dia koa ny lisan'izany asa evo mankaty izay olona miditra eo. Ny antony faharoa nanoratany dia resaka fiarovana ny finoana apologetika. Zao zany ny zavatra nitranga tao Roma. Raharaha ary ty mila tadiditsika rehefa mamaky ny bokin'ny Romana tsika dia ty tena ngeza be. Ozy izy tsika tamin'ny voalohany hoe gentilisa mibetsaka tao fa nisy jiosy koa. Fa ireo jiosy gentilisa ireo zany samy be zesta. Ny jiosy dia mizesta be mihitsy ny hoe zay jiosy ny tena vahoaka an'Andriamanitra satria zay ny fidian'Andriamanitra tamin'ny alalany Abrahama ary zay taranaki Abrahama. Dia ireo manambany ny gentilisa hoe nareo tsy izy fa zay ny tena vahoaka an'Andriamanitra. Fa ny gentilisa indray satria ilay gentilisa kristianina dia ozy izy hoe efa niala taminareo jiosy Andriamanitra fa efa mifindra taty amin'ny gentilisa izy zao. Noho izany zay ny tena vahoaka an'Andriamanitra fa nareo ilay vahoaka tranainy tsy nahavita azy tsy nahavita ny fanekena tamin'Andriamanitra. Dia miady foana zany reo jiosy gentilisa reo tao Roma. Dia tena iarovana an'izay ny natonga ny Paoly nanoratra n'ity boky ity zany ampialan'izay hoe ny fahasamihafan'ny jiosy sy ny gentilisa zay. Ho hitantsika zay rehefa avy eo. Fa faharoa iarovana amin'ny fampianaran-diso ihany koa zay moa ny dikany hoe apologetika. Vakina kely hoe ilay toko 5:17 miresaka an'io hoe fiarovana ny fampianaran-diso izay mety ho tonga ao amin'ny fiangonana ao Roma. Satria Paoly mbola tsy tany dia manoratra izy. Fa izao mananatra anareo rahalahy mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafitonana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo miala amin'ireny olona ireny. Zay. Zay mahatonga fisarahana. Le jiosy sy gentilisa misaraka. Miala amin'ireny olona ireny ozy izy Paoly. Miala amin'ireny olona ireny ozy izy Paoly. Ndraso kely vetivety azafady fa nisy zavatra adiniko le mampiditra anazy any anatin'ny sala ao amin'izao ry se dia ataoko amin'ny anina rehefa avy eo. Ahita ireo rehefa mandeha. Le mampiditra anazy ao anaty vidéo alefa amin'ny internet rehefa avy eo dia izay mahatonga ny fahatapahana kely fa azafady indrindra. Ary zay. Zay zany ny antony faharoa nanoratan'ny Paoly an'ity. Ny antony fahatelo dia izao hoe mba ahafahan'ny Romana mitondra mbavaka azy satria efa imbetsaka izy ny teo an'ny Roma fa tsy mety mihitsy. Ary raha mamaky ny asan'ny apôstôlina ireo dia natongavany tany raha mbola grave be. Nisy vaky sambo sy ny rehetrarehetra no an'ny bibilava. Zay izy vao tonga tany. Ary izy tonga an'io tsy hoe izy nandeha hanao voyage ihany fa izy gadra hoentina ho tsaraina eo anatrehan'i Sezara. Dia niteny tamin'ny Romana izy mba eto ambavaka fa te ho any aminareo ahitanareo. Any amin'ny toko 5:30 fahatelo sy katrao faharoa amby telopolo misy an'izay. Dia ny farany moa dia izao hoe efa vita ny Paoly daholo fitoriana ny faritra tsinanana rehetrarehetra. Voatory daholo faritra tsinanana rehetrarehetra ny diany voalohany faharoa fahatelo dia hitodidohany andrefana amin'izay izy. Iny Italia, Fransa, Espagne, Portugal ihanandrefana amin'izay izy dia mandrafitra ny antsoiny hoe filazantsarany izy. Hoe ohatry ny ahoana amin'izay zany filazantsarany
Paul zay ina avy zavatra nitoriany Paul nandritra an'ireny dia arafiny. Ary raha misy ny boky sistematika tsara indrindra dia ty ny bokin'ny Romana ty satria olona tena efa nandalo, efa vita sedra, efa sedra ny fampianarana izy dia arafiny tsara mba hirindra tsara amin'izay le fampianarana eto. Zay zany ny antony anankiefatra nanoratany Paul an'ity bokin'ny bokin'ny Romana ity.